Sana koa ny amin'ny fandresena izay hanafira lamba fosy ny mpanomponao mba ho mpandresy tokoa izahay ary tsy toloteny itsy no ampaherenay hiatrika ny fanomponanao mba hatomanay ho mpandresy tokoa. Petrika eo amin'arina Jesosy izany. Amen. Ny faneva ny fanokanana amin'ny tao raitsy dia hita amin'ny Apokalipsy 3:5 ka zany dia ho vakina manomboka amin'ny toko amin'ny anjininy voalohany amin'ny toko 3 io ka hatramin'ny anjininy 9 mba ho azosika sara ny hotoatsin'ny texte. Zao no vaky ny teny io amin'ny anaran'i Jesosy. Azo sorato amin'ny Anjely fiangonan'ny Sardisy. Izao lazain'ilay manana ny fanahy fito Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao fa manana rovelo ianao kanjo matiana. Miambena ka horeny sara ny zavatra sisa izay saiky maty fa sy nisy hitako tanteraka ny asanao n'Andriamanitra. Dia saroviny amin'ny nandresanao sy nandrenesanao ary tany mavoka ambeba. Ko raha sy ambiny ianao dia ho tonga toy ny fiavy ny mpangalatra aho. Sy ho fantatrao izay ora hiaviako aminao. Kanefa misy olona visy aty aminao aty Sardisy izay sy nandoto fitafiany ary miarandeha amiko mitafy lamba fosy ireo satria miendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fosy tahaka ireo koa ary sy amony anarany eo ambokiny fiainana tokoa fa hanaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny. Izay manasofina aoka izy hainy izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ray maso no asiranay amin'ny teny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo ny fahasoavy fiadana amin'Andriamanitra isika tsy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fanevasika amin'io toko 3 io dia ny hoe andiny 5 dia ny hoe izay maharesy dia sy amomy ny anarany amin'ny boky ny fiainana aho. Ao anatin'ny taratasy 5 nalefa ho an'ny fiangonana Sardisy ity faneva anjarasika ity. Eo ampiavaka ny fiangonana Sardisy amin'ireo fiangonana fito nandefasa taratasy dia izy nanana novelo kanjo matiana. Fiangonana Androso Arakisa sy Aratoekarere Sardisy. Feo milafina Rapinona sy Arapanahy kosa dia fiangonana gisitra indrindra izy. Mitovy amin'izay lazarin'i Jesosy fariseo sy ny mpanorandalana ao amin'ny Matthieu 7:20 andiny 7:20 hoe lonareo mpanorandalana sy fariseo mpiasa ravelasy fa ianareo dia tahaka ny fasina voalalitra fosy izay miseho sara tarehy velany nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotona rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo velany dia miseho olona ho marina
nefa ny ao anatireo dia feno fiasalamila sy fakatoava ndalana. Fiangonana namitaka ny maso ny tao sardisy satria sy ny fanaraka ny filoana sy ny asa. Ny fiangonana dia mbola lomino navotany Kristy ho afaka miota mba hanao asa tsara. Sy hita tao fiangonana sardisy zany foto-kevitry isorana kristiany zany ka nitoetra foana tahaka ny adiaviny Betania izy nandrobona ny raviny fa sisy voa hita teo aminy. Sao dia ho voanjana rehetra zany ny fiangonana kehitriny ka ao ka hanjiny tena lalina. Sy kristiana mpamonjy lahady ny tadiavin'i Jesosy fa mpanompo mahatoko mazoto manao ny asany sy mitondra tena tsara mba hanambara ny herin'ny fanavotana efa azo. Ny fiainana mandrakizay dia teny fikasana nomena izay olona mino an Jesosy sy tsy azy ary makato miteny. Hoy Paoly ao amin'ny fiasiana toko fahina 20. Ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tsy an Jesosy Kristompotsika amin'ny fitiavana sy mety levina. Sy dia soatra masamafy ny fandraisan'ny finoana sy ny fanompoana kristiana manompo an Jesosy Kristy tompontsika amin'ny alalan'ny fitoriana firazasara amin'ny olombelona rehetra isika sy amin'ny alalan'ny asa miaraka amin'ny alalan'ireo fanompoana masa tery-tsasirana ireo isarana ny maha-kristiana ny kristiana. Ny tenin'Andriamanitra isaky ny manao fitaom-pavahana dia manabe sy mitaizan'ny kristiana ao amin'ny asa sara rehetra. Sy ny sakony tamin'ny kristiana tao sardisy ny tenin'Andriamanitra sofiny nandritra ny fotoana lava. Mpihaino manadino izy fampakato ny teny ka nasoiny Jesosy hoe manano velona ianao kanjo matiany. Velona izy satria voasotra amin'ny boky misterialy ny anaraka. Matsy ny asona azy satria sy mipetraka ho fahazavana zao tontolo zao sy manao ny asa mahafanasy ny tany azy. Izany hoe sy misy dika ny fisiany satria sy manzao sy manao ny anjara asany izy. Raha ny fanasa tonga masaso inandray no asirazy sy misy heriny anaovana inona esony izy ka hariana any velany. Sy very fosa nefa ny tenin'Andriamanitra torina tao fiangonana sardisy fa nisy ihany lasaka amin'ny tany lonaka. Ireo olona ireo no sy nandoto fitafiany ka hitafy lamba fosy eo amin'ny andriny fahefatry. Ny fosy araka soatra masina dia milaza ny fahadiovana sy ny fahamarinana ary ny fahamasinana. Tafian'i Jesosy Kristy fahadiovana sy fahamarinana sy fahamasinana rehetra mino azy. Hoy ny tononkira 116 anjiny volana sy faharoa. Jesu ny hamarinanao ny lamba hitafianay. Nosaronan'i Jesosy fahamarinany ireo olombisy tao sardisy izay nizoro tamin'ny finoana sy ny lotoiny tamin'ny fomba zao tontolo zao ny fahamarinan'i Jesosy natafy azy. Noho izany dia mbara amin'ny fahasovonina amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Toky lehibe omeny Jesosy ny mino azy ity faneva ny fisakery taona itoby akary malaza taona 2024. Hoy izany toky izany izay maharesy dia sy amony anarany amin'ny boky ny fiainana. Ireo kristiana tao fiangonana sardisy sy mety nandoto fitafiany tao fanao zao tontolo zao no antsoina hoe izay naharesy eto. Tanan'Androso ara-toekarena sardisy no fisian'ny volamena tao. Nena tamin'ny fahafinaretana samihafa ny mponina tao ka nahatratra ny kristiana koa izany. Very nahafanasy ny tany azy ka nisy dika ny fisiany. Izay ny valolavo tao feloman-drasy dia maty ara-panahy. Noho izany dia ao anaty lisy ny maty izy. Izany hoe izy tena niany namony anarany tao amin'ny boky ny fiainana. Kristiana niaina tao anaty fisasalamila sy ny maro tao fiangonana sardisy. Milaza ho kristiana nefa nitoetra sy ny fombany dia sy fanaraka amin'ny fionanarany. Nohareny Jesosy ho firenena masa ny kristiana. Napetraky Jesosy eto anivo zao tontolo zao feno faharasiana ho modely ny fahamarinany. Mizo amin'izany anjara-toerana metranao zany zanaky fifoazana fahazamiasaravelasia eo anatrehany tompo. Fiasaram-belasi ny fiainana misabaka kristiana lahady fampangalatra koa lasinainy. Ny masolombelona no mora fitany fa Andriamanitra kosa dia mahita ny sambaratelo miafina ao am-po. Fa hoy Jesosy, zay rehetra manao amiko hoe tompotompo no hiditra fahazakany lanitra
fa izay manao sapolo raiky zay rendanitra aza miezaka hamony anareo boky ny fiainana amin'ny alalan'ny fiainana feno fitaka fa miazah kosa hitazona ny fanekena nataonao teo Batisa izay nandany devoly sy ny fomba rehetra raha manao zany ianao dia ho tahaka ny kristiana sasany tao Sardisy dia sy nandotony fitafiany ka sy hovonoina ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany izaraky foazina mihay ny tsy toroteny ity manome toko Jesosy tompontsika fa izay maharesy dia sy hamony anarany boky ny fiainana izy tokom-pitiavana matanjaka ho anao zany mifotra amin'ny famonjeny natao tamin'ny fahafatesana tamin'ny Nazarena ity toko menanao ity norena amin'ny finoana ny famonjena nataony ho anao apetra eto amin'ny tany tsy koa ianao fahazavana hitarika ny olona ino an Jesosy Kristy nataony fanasina iarovana an'izao tontolo izao sy io lony farasina tany mafy zany hery zany hatramin'ny farany fa aza mety ho lefy ny fomba zao tontolo izao ka ho tonga siramasaso sy misy lana azy efa voasoratra ao boky ny fiainana ny aranao tamin'ny fotoana ho Batisanao dia nandresan'Andriamanitra anao ho zanany nanao fanekena taminao rainao fa ho zanany mandrakizay ianao tadio koa fa efa nanao fanekena tamin'Andriamanitra ray koa ianao fa hivaly devoly sasa rehetra ary ny fomba rehetra tadio fa nanao fanekena tamin'i Jesosy hanompo azy manitra ny fiainanao manontolo ianao hazony mafy ireo fanekena nataon'ireo tahaka ny fiazon'Andriamanitra Jesosy Kristy ny fanekena nataony taminao maro ny fahadisoana isan-karazany izay natao nandritra ny fiainana na kristiana nefa siran'Andriamanitra ianao no fanekena nataony taminao sy lesony Jesosy taminao ny fahamarinana tafy ianao na dia teo aza ny fahadisoana natao mbola manome toky ianao zakehitriny hoe izay maharesy dia sy hamony anarana boky ny fiainana irany Jesosy lasaka tao Golgota no ranomaitra noratany anaranao tao boky ny fiainana manome toky ianao Jesosy fa hiaro anaranao sy ho afafa amin'ny boky ny fiainana izy toky lehibe ho anao zany satria raikitra didy aminao Jesosy Kristy sarovy nefa fa tokom-pitiavana mametraka anao raikitra didy amin'ny Jesosy koa ity fanehoana ity tafiditra ao anaty lisy olona voavozy ianao hanao asa tsara voleny amin'izany fiarahanao fanirahananao hanao mpianatra ny firehetra izay notoriana tamin'ny olona tamin'ny taona lasa sady fanevany fivoiasika tamin'ny taona lasa sy hevineto zany mba sy ho hadino satria ireo no adidy napetraky Jesosy taminao firy ny mpianatra azonao ho an'ny tompo manitra izay taona iray izay ny asa tsara faharoany rananao dia nanao asa fiantrana sy fampandrosoana ho an'olombelona rehetra maro ireo olona sahirana mandridina anao efa nanome azy ve ianao tafiditra ao anatin'ny tetim-bolanao ve ny fanampiana azy ireo amin'ny taona ity asa tsara fahatelo ampanaovy ny tompo anao ny izoranao vavolombelona amin'ny fanavotananao tamin'ny ota amin'ny alalina ny fihetsika rehetra sy ny fomba fiainanao manambala ny fahafanao amin'ny ota ve ny fomba fiainanao ankehitriny izaky foazina malala miezaka Jesosy tomponao miavy anaranao sy ho afafa ny boky ny fiainana ka manome anao ny fanahy masina mpianatra sy hitatananao hanao sitrapony ekeo ny feno fanahy masina fa aza manesy sofina fa ho niafatra fady amin'ny piti perikoparisy ny fanevasika ity hoe izay manasofina aoko izy haino izay ny fanahy na zay ny fanahy amin'ny fiangonana vonahitra n'Andriamanitra izanyka ny fanahy masina izay aza taotao mandraky ray fivitahena ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ilay izany amen. Happy
Diana, Ritubuku, Udana Nunduka, Niyata Sarawana, Diriku, Harubiyahu, Utanteraka, Mati upati Nisimu aku. Vava kaisika. Soatranao zay Jesosy ny lehibe ny fitiavanao ka mbola azonay makalaza amin'ny endrika mahafinaritra. Izao taona masina, isa taona masina zay atao eto Karimalaza. Ary atao manerana ny tany ame alalan'ny elektronika maro samihafa. Mamindrafo aminay no ny horohoro sy ny tahotra mamelany heloka. Dia magnataka aminao zay mba ho velomin'ny fanahinao ny tenanay, ka hitombo fanekena indrindra ny fitarianao mandrakariva zahay, ka hitombo amin'ny finoana amin'ny fanatrehana koa zao loza maro entiny aretina mandringana izao, ka sy havery hevitra anay ka hihemotra fa hitondra fibebahana ho fiainana. Mba hananay indrindra fijoroana amin'ny finoana sy fihazonana anao Kristy Jesosy tomponay amin'ny finoana mandrakizay. Aza foy zahay fa zareo rakabe ny fahasoavanao. Narinao Jesosy Kristy tomponay. Fonanay sy angatahana izany. Dia azomo zay ho anao. Amen. Dia ny fampahirezana izay anjarasika ry havana dia izay hita amin'ny Romana toko fahavalo. Romana toko fahavalo ny andiny raika amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Raika amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no holazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba sika, iza no ahatohitra ansika? Zay tsy niaro ny zanany lahy, fa natolony hamonjy asika rehetra izy, tsy homeny ansika miaraka amin'ny maimaim-pona kova ny zavatra rehetra. Iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'ny Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry ho vonoina no fijerenay. Kanefa amin'izany rehetra izany, dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiansika, fa matoky aho, fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na refanapahana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka ansika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Tenin'Andriamanitra fototra ary lehibe, izay sahivina indrindra, amin'ny fampahoriana maro manjoa amin'izao fiainana izao zany teny zany. Arak'izay hitasika amin'ny fanomboany toko fahavalo sy ny fitohizany eo tena eo manohy tsara ny ilazana indrindra. Manombony andiny fahavalo amby folo ny fampahoriana maro izay manjoa ny zanak'olombelona amin'ity tany ity. Manjoa ny zavaboahary amin'ity tany ity. Ka dia mitonga ny tenin'Andriamanitra mampahory. Inona amin'ireo ary no hampisaraka sy hahasaraka sika amin'i Jesosy? Fanontaniana lehibe izay apetraka tamin'izany fotoana andron'ny Paoly zany. Noho ireo toejavatra natrehan'ny olona maro tamin'izay, iza no hahasaraka ansika amin'ny fitiavan'i Kristy? Tanisaina zany fahoriana maro samihafa zany, arak'izay ahitavasika azy ny vaovaky eo, ka tonona mazava izany fampahoriana izany. Fahoriana va? Sa mosary, sa loza, sa fanenjehana, sa fitanjahana, sa sabatra? Andriamanitra izay milaza sy mampahatsiaro indrindra ny endrika samihafa eo amin'ny fiainan'ny Paoly, fa izany nihatra tamin'ny Paoly ka niaretany,
arak'izay hitasika rehefa makisika ny Korintena faharoa ny toko faha 1 sy toko faha 12. Ny aretany indrindra hanahafany sy hanarahany ny dian'i Jesosy Kristy Tompo zay niantso azy sy namonjy azy. Fahoriana va ny aretan'i Paoly zany, ny aretan'i Jesosy zany. Ka am'izany iseny fampasahivana koa amin'ny olona rehetra am'izao gn'andro ankehitriny zao. Amin'ny anatrehana ny coronavirus, virus misy diadema mizany na corona, izay mitondra loza, mitondra fampahoriana ho an'ny maro. Eny mitondra indrindra endriky na maro am'izany faharasiana sy voina samihafa voatanisa izy zany. Maneran-tany fa sy eto Madagasikara ihany. Loza zay mitatao amin'ny mpianakavy amin'ny hamoizana havana sy tapaka. Ka mihatra sy tandrify ansika koa zao teny zao. Indrindra am'izay sy maintsy hahafoizana ny fiaraha-mivavaka ampiangonana. Zay faran'izay sarotra indrindra ka mamperitreritra sy mampanontany ahoana ary ny fanajana ny andro sabata. Fampahoriana lehibe ho amin'ny feon'ny eritreritra sy ny fanahy ny tenan'ny kristiana izany. Fa mampahoro de mampahoro tokoa. Sy amin'ny tena ihany fa mifanahy koa. Ka mila hampanontany amin'ny finoana aiz'Andriamanitra. Mila hampanontany amin'ny finoana nahoana no misy izao, misy fifanenjehana koa va misy eo amin'ny endriky zao aretina izao ataon'ny olona. Misy ka mampanontany zavatra maro eo amin'ny fiainana. Niatra amin'ny Paoly zany, avy tamin'ireo Romana. Niatra amin'ny Paoly avy amin'ireo namana, mpiara-mitory ny filazantsara, raha lasantoka hozy. Ka am'izany misy aretana be dehibe noho zany halehibeny fahoriana zay miatra izany. Ny sasany ankehitriny de mitory sy manambara fa rehefa mino an Jesosy Kristy de sy misy fahoriana koa fa mahomby amin'ny fiainana rehetra. Lainga. Fa raha mijery ny tantaran'ny Paoly amin'ny Korintena faharoa toko faha 12 isika sy faha toko 12 koa de mazava tsara fa tena momba ny fiainan'ny kristiana ny fahoriana. Sy amizy mitady fahoriana hampijaly tena fa am'izay isian'ny fifanoherana tokoa eo amin'ny filazantsara sy ty fiainana izao tontolo zao zay feno faharasiana ty. Zay mirona ho amin'ny fahafatesana. Ny filazantsara mirona sy mitarika amin'ny fiainana. Ka tena mifanohitra tokoa izy roa ka fatra-panenjika ny anofo hampemorana ary fanahy. Io nihatra amin'ny Jesosy koa amin'ny lalan'ny hazo fijaliana zay nalehany. Amin'ny fiaretany rehetra nanomboka amin'izy vao teraka ny an-tranombilona. Fiaretana izany. Ny mpanjaka sy tompony tompo any an-tranombilona. Miaraka amin'ny omby any no haterahana. Fahoriana lehibe zany. Fa Andriamanitra efa nifidy indrindra ny olony. Nifidy Andriamanitra hananan'ny olony fiainana mandrakizay. Zay tsy hananan'izao tolo zao any ka toheriny. Zay tsy hananan'izao tolo zao any ka mampirangaranga ny fahafatesana izy. Fa hevery ny fahafatesana no hiafarana. Ka anzo ny fahafatesana no natelin'ny Kristy Jesosy amin'ny tenany. Ka levina. Jesosy Kristy Tompo no manambara indrindra zany halehibe ny fandresena zany am'izay nitsangana ny velona tamin'ny maty. Ka ananan'ny Paoly hery sy fahatanjahana am'izay amakivakiany koa ireo fahoriana maro reo. Ka asahiany milaza hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fa ny fototra zay orenan'ny Paoly amin'ny fandresena zay ananany, ny fototra zay orenany de ny finoana. Fa hoy izy rehefa mamakisika ny andininy fa 7:10 fa matoky aho hoy izy. Finoana izany. Matoky aho. De mitanisa ny zavatra kendrena sy fiadiany zao fiainana izao izy amin'ny fahafatesana, amin'ny fiainana samahafa, ny anjely, ny fanapahana samahafa.
Tsy misy zay ahasaraka amin'ny fitiavan'i Kristy. Satria na ny fahafatesana aza tsy nahasaraka amin'ny fitiavan'i Jesosy. Fa nitsangana velona izy. Ka am'izany ambara sy asandratra avo hitodiana sy haherezana amin'ny fahoriana sy fampahoriana maro samihafa zay votanisa sy tanisaina eo amin'ny 1:5 ary mbola averina amin'ny endriky ny maro hafa koa eo amin'ny 1:7. Tsy misy amin'ireo zay mahasaraka ka ny finoana matoky aho hoy Paoly amin'ny 1:7. Ny finoana indrindra an Jesosy Kristy no fototra iorenana indrindra amin'izany fandresena izany. Fa hoy ny 2:13 izay tsy niaro ny zanany lahy ka fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, sy omeny miaraka amintsika amin'ny maimaiam-panakovan'ny zavatra rehetra. Kristy zay natolotra indrindra, natolotry ny rainy ho fanavotana ho ansika no fototra iorenana amin'izany. Ary mbola averina mazava amin'ny 4:30 iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tany ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Toko sisy fitaka izany ka iorenan'ny fahatokiana amin'ny fanatrehana ny mafy rehetra amin'izao fiainana izao. Iorenan'ny fahatokiana anatrehana ny fahafatesana arak'izay voatanisa mazava tsara rehefa mijery ny fampahoriana isika na amin'ny 1:5 na ny 1:7. Fampahoriana lalina zany fahafatesana zany, fa saingy Jesosy naharesy. Maty izy, eny maty tokoa, fa izao nitsangana tamin'ny maty koa izy. Ka mitoetra eo amin'ny tany ankavanan'Andriamanitra, amin'ny toerany fahefana amin'ny zavatra rehetra zany, ifeom-peran-tanany zany. Na fiainana nanany fahefana, na fahafatesana nanany fahefana. Eny, na fahefana any ambony, na fahefana ety ambany, na ny ambanin'ny tany, na ny anatin'ny rano, azy daholo sanjakany zany. Ka nanany fitokisana ho amin'ny fandresena. Fa fototra ho ansika ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fa nitondra ny rofitsika sy ny aretintsika tokoa izy, ary nitondra mafy de mafy sy ny ahy ihany fa ny an'izao tolo zao hatrany ambolohany ka hatrany apara. Fa na de nenti ny aza izany ka nozakainy amin'ny fahafinoany, de naharesy azy rehetra izy. Naharesy ny fakapanahy ary naharesy ny tamby ny ota ka nanasika toky amin'ny finoana. Fa izao ny toky nahafoy tokoa ny rainy ary nanolotra sika azy ho ansika. Ny lalan'ny hazo fizaliany no efa nifidiny amin'izany, ny lalan'ny fiaretany no efa nifidiny amin'izany. Ka amin'izany ananany ny fahoriana eo amin'ny tenany, ananany ny fahantrana eo amin'ny tenany, ananany ny fanenjehana eo amin'ny tenany, ananany mosary eo amin'ny tenany. Eny, nananany koa ny fitanjahana aza eo amin'ny tenany, ny loza ny sabatra. Fa resiny daholo zany rehetra izany. Ka ibanjina sika azy amin'ny finoana tahaka ny menarana varahany na sandry fa izay. Ibanjina sika ny Jesosy Kristy ilay vohomby tamin'ny hazo fizaliana. Eny, vohomby noho ny amintsika. Ibanjina sika ny Jesosy zay mitondra ny fahoriana rehetra ka nanasika toky amin'izany, fa sy miaritra herery sika, fa izy mitondra miaraka amintsika. Fa amin'izany fiombonana masina izany no iseny hery ny faherezana ho ansika tsirairay avy. Ka nanasika fandresena satria naharesy izy, de mandresy koa isika miaraka aminy. Fa amin'izany fiombonana masina izany, de ny fiombonasika amin'ny fahoriansika ao amin'ny Jesosy no itoerany fandresesika koa mandrakizay. Koa amin'izany de mandresy ny fiampangana arak'izay voalaza amin'ny 3:30, mandresy ny fanamelohana araky ny voalaza amin'ny 4:30, mandresy ny fisarahana arak'izay hitasika amin'ny 1:30 ka hatramin'ny 7:30. Fa izany ny fifaliana indrindra eo amin'ny Jesosy Kristy tomponsika. Fandresena ny amin'izao fiainana izao, kanefa fandresena koa ny amin'ny mandrakizay. Fa izay kendreny Satana amin'ny fampahoriana dia ny iseny hiampangana amintsika amin'ny fahalavoana amin'izany fahoriana izany. Ny ampiseny fahoriana de iseny zay hanameloana antsika amin'izany iseny fanapahoriana izany. Eny, ny kendreny de iseny fisarahana amin'izany iseny fampahoriana izany.
fa amizay ombona sika am Jesosy Kristy na am fampahoriana inona fampahoriana de fa nentin Jesosy zany ka noreseny ka levina ary zay no fikirany foampanahy sika hananasika mandrakariva fitoerana masina ao am Jesosy hananasika mandrakariva fihazonana ny fandreseny Jesosy koa ka izay miara miombona aminy no miara mandresy aminy koa ko sy hiaritra irery sika kehitriny am fampahoriana zay manjo sika am fampahoriana manjo ny fianakaviana fa ka hiombona am Jesosy hoentiny am Jesosy zany fampahoriana zany ho raisin Jesosy koa am tenany ka handraisa sika indrindra ny famotsorana tanteraka amin'ny heloko sika rehetra am fampangana amin'ny heloko sika rehetra am fanamelohana amin'ny heloko sika rehetra amizay fisalasalana am fisarahana ka hananasika amizany fandresena am finoana an Jesosy Kristy fa matoky aho hoy Paul de hiaraky miteny am Paul koa sika fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho hafa na hery na ny ambony na ny ambany na inona amizao zavatra ary rehetra izao dia tsy ahasaraka atsika am fitiavan'Andriamanitra izy eo am Kristy Jesosy Tomposika fa efa nanavotra asika izy efa mitondra ny rofo sy ny aretsika rehetra izy ka kehitriny koa amizao fampahoriana lehibe manjo asika izao de mitondra miaraka amsika izy ka ilay rasy ny rehareha fa hoe handresy ka namono an Jesosy ho faty ary kehitriny ratsy koa de mirehareha fa mandresy satria mampahory ny fiangonan'Andriamanitra mampahory ny mino mampahory ny olona eny mitondra fahafatesana koa ho aminy fa izao Jesosy nitsangana velona ka nanatsika toky miorona am'izany fitsanganan Jesosy zany fa izy koa mahay mamelona sika sy am'izao fiainana zao ihany fa mahay mamelona sika am mandrakizay koka hitomban-dahy hitomba-vavy ahery amin'ny hery faherezan Jesosy Kristy ahery amin'ny faherezany zay fa nanolotra sika ny fanahiny hiresaka amsika hampahery asika ary sy hampiala ny fanahiny amsika zay mitolona mbavako sika arak zay voalaza zao toko fahavalo zao ihany izy no mitaraina am fitarainana lalina ka hanaraky n'izay setopolo fanahy zany zay mitaraina sy mitalao asika isika sy rairay avy na eo anivony zao fampahoriana izao aza ka sy hitombo am tsy finoana no am fisalasalana fa hahery am fiombonana am fanahy hitombo ny fanekena ny fiaretana miaraka am Jesosy mba hananana fisanganana aminy mandrakizay fa izay no maharesy iza no maharesy izay maharesy de izay matoky fa na fahafatesana na fiainana tsy ahasaraka azy amin'ny fitiavan'Andriamanitra izy am Jesosy Kristy Tompo zay fa nitondra ny rofiny rehetra tondra ny aretiny rehetra ary efa nandresy zany ka nitsangana velona mba hahavelona azy koa nitsangana velona mba hahavelona sika sy rairay koa ka hananasika filazana mazava fa maivana ny fampahoriana sika na dia mafy am'izao fiainana izao aza maivana raha mitaha amin'ny fiainana zay mandrakizay atolotra ny fiainana zay mandresy ny fahafatesana ka ampitoerana sika mandrakizay mahereza sy mahatanjaha de aza miova tomoera am finoana mandrakizay eo am Jesosy Kristy mosika amen vavaka sika penaro zay Jesosy tombo fitokisana anao tombo faherezanao aminao ka sy hialanao na inona farany zay mafy manjo anay fa hitondra ny tenanay eo aminao fa velona izahay ianao eny maty aza satria eo aminao Jesosy Kristy no fanomboana vaovao ho anay sirairay avy fanomboana amin'ny fiainana zay sy ho levona mandrakizay penaro zay handeha amin'ny finoana penaro zay hatoky fa tsy zao miseho zao no miafara amin'ny fiainanay fa enao Kristy zay nonay sy azonay nenarinao Jesosy angatanay zany fandresenay zany am'izao sy mandrakizay amen
Isarantsika Andriamanitra fa tanteraka soamatsara ny isataony ny WB Ankarmalaza amin'ny fomba vaovao indray. Isarantsika ny teknisiana rehetra izay nandray anjara tamina totosa izao fandarana izao. Isarantsika ny nanana anjara rehetra na lahateny na toroteny zany na fampianarana izany. Ary isarantsika koa ireo rehetra izay nandray anjara amin'ny fandefasana ny fanampiana amin'ny alalan'ny fomba maro na amin'ny vola izany na fandefasana vola amin'ny banky ihany koa. Matoky tsika manadea tsy mifankahita aranofo ara fa nampahirezana amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra dia zava-dehibe eo atsika koa. Mianatra mandrakariva itsika ary engane amin'ny taona ho avy dia hifankahita soamatsara indray any Ankarmalaza tsika tsirairay. Taka ny fianaontsika isa-taona dia amin'ny famaranana takan'izao dia misy ny anarany ny mpiandry
zay hatokana amin'ity taona ty. Ny anaranareo mpiandry zay hatokana manomboka izao dia mpiandry Maharesy. Arabaina ianareo zay mitondra izany anarana zany satria araky ny lahateny tsika zay natao. Hatramin'izay dia zay Maharesy tokoa no voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anarana. Dengane Andriamanitra no homba atsika tsirairay. Azadino fa herintaona tahaka an'izao indray tsika dia akalaza ny faha-valopolo taona ny toby lehibe Ankaramalaza. Amin'izay fotoana zay vavaka atsika tsirairay mba tsy amin'ny alalan'ny ozam-peo tahaka an'izao tsony no anarantsika ny fotoana fa ho tonga somatsara any Ankaramalaza atsika. Ary heverina koa amin'izay fotoana zay fa ho tanteraka ny zakabe ny fifilina zay hatao any Manakamy. Dia manao veloma mandram-piona tompoko hiara hivavaka atsika. Soranay ny anaranao Andriamanitra satria Andriamanitra anao tsy voafetra ny elanela tany ianao. Afaka miditra amin'ny tokantranonao tsirairay koa ary ny porofonao izany amin'izao fotoana izao satria na dia eo ny fioboana dia afaka namangana amin'ny alalan'ny onjam-peo ianao. Ny tendratra zay nafafy nandritra ty herinandro ty dia mba hoentinay indray mamakivaky ty taona vaovao ty. Amela heloko anay ianao ary hanasitrana zay tsy salama rehetra koa. Ary hampahery ny fianakaviana zay ny voatery ny saraka noho ny fahafatesana. Andriamanitra anao dia mametraka ny fatokisana mandrakariva eo ampelantananao izahay. Misaotra Jesosy voninahitry ny anaranao izany. Amen.